avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Sakana iray tsy mbola mampiroborobo ny sehatry ny famokarana anatin'ny tsy fahampiany foto-drafitrasa lehibe ka hatramin'ny madinika indrindra eny ambanivohitra. Raha tsy ilaza fa tsy ny foto-drafitrasa mamany olandrano ho ny teknisiany ny fambolena. Mitombo ireo olona tratry ny fikorontanan-tsaina miteny rery ny an-dalambe amin'izao fotoana. Raha ny fanadihadiana natao, vokatry ny adi-pianana sy fahatsapahan-tena ho irery no isan'ny mahatonga izany. Avy any ivelany mitoetra ny ady amin'ny Ukraina sy Rosia amin'izao fotoana. I Rosia izay tsy haivina fa nangataka fifanarana fampitsarana ady ny 8 Meo avy izao ho fankalazana ny fahatsiarovana ny fandresena tamin'ny ady lehibe faharoa saingy nokiana sy nolavy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky izany fangatahana izany. Ny antsipiriandreo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ty alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampalalam-baovao sakana iray tsy mbola mampiroborobo ny sehatry ny famokarana anaty eto amintsika ny tsy fahampiany ny foto-drafitrasa lehibe ka hatramin'ny madinika indrindra iny amin'ny tontolo ambanivohitra raha tsy laza fa tsy ny foto-drafitrasa mamany olany rano ny teknisiany ny fambolena androany antozany ny fanamaivana ny fanjakana ny teti-bolana natokana ao amin'ity sehatra iray ity izay ambany oharina amin'ny sehatra hafa raha ny fanazavany Tsiara Soarvelo no mitatitra ny Tsipirian'izay. Ambany teti-bolana natokana ny fanjakana ho an'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana ary ny famokarana izay tsy haivina mbola latsaky ny 100,000 ankehitriny. Vokatr' izay betsaka ireo sakana tsy mampiroborobo io sehatra io raha tsy ilaza fa tsy ny tsy fahampiany foto-drafitrasa ho amin'ny famokarana izay sakana tsy ahafahany tantsaha manitatra ny famboleny. Ireo foto-drafitrasa manampy amin'ny filana rano izay tena izaliany tantsaha ankehitriny. Olana eto amintsika isan-taona izany tsy fahampiany rano izany manoloana ny fiovan'ny toetrandro izay mampitsoka sy mampitarasoka ny famokarana. Tsy fampina foto-drafitrasa goavana sy vaventy ary tsy fampina foto-drafitrasa kely madinika maro be anondrahana andreny elakelan-tany sy ny sisa ireny ahafahan'ny olona manondraka ny tambariny sy ny sisa mba ahafahana mamokatra ara-dalàna janona amin'ilay vokatra ny aingana tany alohany mponina nefa mitombo ny vokatra izay tsy maharaka ny vokatra miakatra dia miaka bidy ho azy izy eny an-tsena rehefa tsy maharaka. Mbola asa lehibe ihany koa ny resaka sécurisation foncière na ny fiarovana tany eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Saika tsy manana taratasy tany avokoa ny mponina mpananjary ny tany ka mirongatra ny fanararotana amin'ny fanangoronana tany tsy ara-drariny any ambanivohitra. Mila paikady mahomby sy mipetraka tsara araka izany hamahana izany olana izany. Misy zavatra be dia be zany tena mila lamina ao anatin'io satria tena hitaraina ny tantsaha indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra io ary anararotany mpanambola sy ny fetsifetsy ihany koa. Ao anatin'izay ihany koa misy an'ireo tanina colon tsy azo adonona mila politika mazava sy mahatotra tsara amin'izy ireny mba ahafahana manome anazy an'ireny an'ilay olana natsara satria rehefa teoriana efa 10 taona 100 taona teoriana misy mahaka ilay tany dia rehefa lasan'ny olona ilay tany dia mampalahelo ary mijaly tanteraka eo ilay tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia misy zavatra be dia be alamina zany io fa ny victime sy ny tratra farany ao anatin'io dia ny tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra ihany. Ny fiverenana ny fotony sy ny fototra iorenana no lanana mizotra ho amin'ny fampandrosoana izany hoe ny fanomezan-danja ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Voalohany amin'izany ny fanomanana teti-bola goavana no anana ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra. Mifaniditra an-dalana amin'izay ny fijerena paikady hitazomana ho maro-toerana ny vidim-bokatra ka olana mila jerena akaiky ny faratsy ny lalana eny ambanivohitra sy ny tsy fahampiany ny orinasa mpanodina vokatra. Ireo teboka rehetra ireo izay anjara andraikitra voalohany fitondram-panjakana.
mitombo hatrany ireo olona tratrany fikorotanan-tsaina miteny irery eny an-dalambe amin'izao fotoana raha ny tena anivo ny fiarahamonina sy ity fanadihadiana natao manaraka ity. Anton'izany ny adi-piainana sy ny fahatsapatiana ho irery. Mila fanohanana izy ireny mba hisorohana ny loza mety hitarika hatrany amin'ny famonotena raha ny fanadihadiana natao. Rina Fitiavana no mitatra ny Antsiprian'izay. Mahery ny 7 ny olona no tratra ny fikorotanan-tsaina eto Antananarivo. Akany lehilahy no maro anisy amin'ireo raha ny fanadihadiana nivoaka tamin'ny taona 2024. Tsikaritra fa maro hatrany olon-dehibe tratra nyity fikorotanan-tsaina ity. Lasa miteny irery eny an-dalambe amin'izao fotoana. Antony ny adi-piainana mafy sy ny adi-tsaina be loatra ary ny fahatsapatiana ho irery no isan'ny lehibe mitarika izany. Tsy fanahinina fa vokatra ny fihetseham-po ao anaty no manery ny olona iray teny irery rehefa tsy voafehy intsony ny zavatra saintsainy manoloana ny olana mitambesatra ao aminy. Atraga maro no ahitana ireny olon-dehibe miteny irery ireny toy ny eny amin'ny lalan'ny fifamoivoizana sy eny amin'ny toerana samihafa. Efa mila hodomin'ny fiara ohatra na efa dinihan'ny mpandeha ela eny amin'ny fiarahamonina vao tonga saina tampoka. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana ohatra satria izay no mampiasa ny lalana dia mahita sy mahatsapa hoe maro tokoa ny olona miasa saina eny an-dalana eny tsy mahatsapa ntsony hoe eto ny tokony ampitana na ery ny tokony andehanana fa dia variana tokoa. Ny olona arak'izay mahavarinana izay dia ny resaka fiainana ihany no mahatonga an'io. Resaka fieritreretana be loatra dia tsy eritreretana ntsony hoe efa misy fiara na ohatr'izany mety andonanao nefa ianao tsy ao anatin'ilay lalana ny sainao zany fa mety hoe mieritreritra zavatra hafa. Misy kajony roa ity endrika isehon'ny fitenenana irery ity. Misy ny miteny irery izay toetra raikitra efa lasa fahazarana ao anatin'ny olona iray rehefa misy zavatra ataony na malasa ny sainy. Fa ny tranga faharoa kosa ny fitenenana irery vokatra ny fikorotanan-tsaina be loatra. Ity farany izay tranga miha-mahery vaika ka mety hitera-doza raha tsy voatandrany. Tokony hisy ny fanohanana ara-tsaina sy ara-panabeazana azy ireny. Fa io fikombonana irery io lasa manarana le lazaina hoe fankafizana ny tena, le estime de soi. Ka rehefa tsy ankafizinao ny tenanao dia lasa enta mavesatra ho an'ny olona anankiray ny tenany. Dia anatin'iny miteny irery iny izy eny izy zany mamoaka azy. Avoakany amin'izy le miteny irery ny tena dia hoaiza zany, ahoana ty fiainako ty, tsisy mirarahana intsony. Ny ankamaroan'ny olona dala eny an-dalana eny miteny irery. Fa inona le tena anto mampatonga azy lasa miteny irery tokony hojerena ny fiarahamonina iny. Dia rehefa tratrany iny izy dia ny tena tsara indrindra manantona hoentina amina psikologa sy ny psikiatra reny zany. Fa eo koa ny hoe tokony hisy anjara andraikitra ny fiarahamonina, ny ananivo ny fokontany, ny distrika, ny commune, hoe manahoana reny olona reny, inona ny azo anampiana azy. Satria na ahoana reny olona miteny irery reny, tsy maintsy hisy fiantraikany anivo ny fiarahamonina izy. Maneho miariary ny fahasimban'ny tontolo-piainan'ny fiarahamonina ankehitriny ateraky ny taketra ny fahantrana ny tranga tahaka izao. Ilaina vahaolana ara-sosialy sy ara-toe-karena avy amin'ny fitondrana mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Inona fa hiaina ny tranga miseho raha toka amin'ny amandroso ny firenena. Tompana andraikitra tokony hitsinjo ny fiahiana ny mahaolana ihany koa ny ankohonana tsirairay. Mbola lavitra ny ezaka ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Hitovy leny tamin'ny any ivelany ny mpampianatra izay nanaovana fanadihadiana. Sakana tsanekeny ireo firenena vahiny diplôma ny mpianatra malagasy. Ony talentina sekoly tsy miankina iray izay nanaovana fanadihadiana. Isika eto Madagasikara izay tokony hanararoatra ny fisokafana amin'ny firenen-kafa. Raha tena tsara sy ampandroso izay lafiny fampianarana ambony izay raha ny fanazavana fanadihadiana. Na io aza ny fahaizany mpianatra malagasy, tsy mbola ekeny firenena avy any ivelany amin'ny ankapobeny diplôma azon'izy ireo eto an-toerana, noho ny antony maro samihafa, mibahady toerana amin'izany ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Antony mahatonga ireo mpianatra malagasy sahirana rehefa hianatra any ivelany, ho ny talena oniversite tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana. Tranga izay mila fanarenana sy ezaka goavana raha ny fanazavana. Tsara ihany koa zany ny sekoly, ny université, na ny institut na ny école eto Madagasikara, quel que soit ny mention son parcours izay ataony, tsara tena mba manao mise à jour ohatra ny matière ampianarana, ny teknôlôjia satria efa avy lenta le izy dia mila manaraka izay lenta zay zany. Dia faharoa manaraka an'izay hoe tsy misapatsampana be, indraindray mety hoe manahirana be ny informatika, mifangaro elektronika, mety hoe mifangaro télécommunication ohatra zany ny fotoana anaovana azy nefa 5 taona. Ny informatika fotsiny raha tena olona lininao mety manahirana ny manao anazy raha tsy somary tena mila titikarokaroka be,
mila feno condition ohatra hoe tsy tapaka foana ny jiro nefa zavatra iainantsika zany a. Ankoatra izay tsy dia miraray ireo langue de communication na ireo fiteny vahiny fa ihany koa tsy ampiratika ny ankamaroan'ny mpianatra malagasy raha ny fanazavana hatrany. Zavatra hitanay aloha zany amin'ny mampanabe sy ny hoe miara-miaina amin'ny ankizy a tsy teny hoe ny ankizy taloha sy ny ankizy amin'izao fa ny ankizy zany en général tsy miraraha le langue de communication. Raha resaka langue de communication zany français raha ny anglais raha teny malagasy raha moa vitsy mahay manoratra teny malagasy tena hoe madio tsara fa tsy dia mahay manoratra. Azony zany izy miteny izy fa na miteny ara-diso zany hoe tena ilaina ny miteny anglisy, tena ilaina ny mahay teny frantsay satria na raha mahay teknika ianao nefa tsy mahay andao ataontsika hoe mampafantatra ny tenanao sy ny zavatra hainao dia zava-poana le izy satria lasa voatery tsy maintsy miandry olona hafa ianao zany. Tsy aivina tafiditra ao anatin'ny vondrona Collège de Paris International izay ahitana firenena misy 30 manerana izao tontolo izao i Madagasikara amin'ny alalan'ny université tsy miankina iray. Ny fidirana ao anatin'io vondrona io izay ampitovy lenta ny fiofanana azo sy ny diplôma eto Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra no mampiatrano mandritry ny 3 andro ny lalao izay fiadinany ho tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja tsipika netibe. Nahitana mpandray anjara 330 avy amin'ireo ligy miisa 8 manerana ny nosy tonga tany an-toerana amin'izao fotoana miatrika ny fifaninanana. Kolo Ansirabe no mitatitra ny fanadihadiana mikasika izay. Renivohitra ny faritra Vakinankaratra ny voasafidin'ny federasiona ny lalao ara-panatanjahantena taranja tsipika netibe eto Madagasikara. Mampiatrano lalao fifaninanana izay ho tompon-dakany Madagasikara ho an'ity taona 2020 sy 2020. Nahitana mpandray anjara manodidina ny 330 eo amin'ny sokajy lehilahy avy amin'ireo ligy 8 manerana ny nosy ary ekipa misy 5 tonga aty an-toerana amin'izao fotoana izao miatrika ny lalao fifanitsanana ao anatin'ny 3 andro izay efa nanomboka ny zoma faharoa amin'ny volana May 2020 sy 2020 lasa teo. Niakatra nisan'ireo mpandray anjara tamin'ity lalao fifaninanana fiadiana ho tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa ho ny filohan'ny federasiona ny lalao tsipika netibe eto Madagasikara ary tanjon'izao fifaninanana izao ny fametrahana ny vina iraisan'ireo mpilalao tsipika netibe rehetra maneran-tany mba hatafiditra ny lalao tsipika netibe ho anisan'ireo lalao olympique. Raha tamin'ny taona 2024 tamin'ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara teto amin'ny manoloana ny gara teto ihany koa isika tamin'izay eo amin'ny 70 mahery kely teo ny mpandray anjara. Izao zany dia nahitana fiakarany be zao efa oempolo zany efa nisaosina 50% be zao ny mpandray anjara mino sy mananteny zay fa mbola hitombo zay mandritra ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ny fizotra ny lalao antsika tour de poule anankiroa ny tanterahana. Rapitso maraina miatomboka ny 2e tour de poule sy ny phase finale mandra-pahatonga ny ahitantsika ireo tompon-daka. Fampiarana fotsiny ilay vina iraisan'ny lalao tsipika netibe arak'izao tontolo izao dia ny mba tonga ny tsipika netibe ho lalao olympique. Ary miadivana ihany koa zay satria anisan'ny premier chance de médaille olympique ho an'ny Madagasikara ny tsipika netibe. Nanomboka ny taona 2020 sy 2020 ny federasiona ny lalao tsipika netibe no efa nanao ezaka teo amin'ny fampiarana ny lalàna mifeny fifaninanana. Entitra araka izany ny fanaramaso atao amin'ireo mpilalao rehefa miditra eo amin'ny lalao ampahefa-dalana ka hatramin'ny lalao famaranana toy ny fanaovana ny alcotest ho hiatrano ny filohan'ny federasiona ny lalao tsipika netibe eto Madagasikara ary izao fifaninanana izao dia efa fanomanana sahady ny lalao iraisam-pirenena izay atao amin'ny volana Jona 2020 sy 2020 avy izao. Ity lalao amboaran'ny Madagasikara taona 2020 sy 2020 ity dia miverina indray aloha zay amin'ny test alcoolémie. Rehefa foana zany hitanay fa tsisy positif intsony dia efa mivadika inopiné eny foana izay zavatra izay rehefa avy eo. Rapitso izy inopiné sy à la demande ary miatomboka amin'ny quart de finale dia obligatoire. Zay kasika an'izay test dopage sy alcoolémie izay. Raha ho an'ny lalao iraisam-pirenena dia miatomboka amin'ny volana Jona 2020 sy 2020 mbola misy fotoana malalaka zany ho an'ny fédération sy ho an'ireo techniciens eto niveau fédération mamoaka izay anaran'ireo atleta isolotenantsika amin'izay lalao iraisam-pirenena izay. Haritra 3 andro ity lalao fifaninanana izay fiadina ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja ara-panatanjahantena lalao tsipika netibe ity izay atao eto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ary loka maro no hozaraina ho an'izay voaka ho mpandresy. Dia lafim-baovao ihany koa no entina miseto anatin'ny doka fohy. Ndao ary.
miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy mega tsindrio ainganariny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja sarobidi ny fotoana ka na nisy segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho an'nofinofinao sy nitetik'asanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola manana nofinofy ianao eto izahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Bray de Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa telo etsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao Bray de Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. mamerina ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao nampiray feo ireo mpankafy ny festival atsika jiaby izay nanandratana ny talentan'ireo mpanakanto malagasy mandritra ny 2 andro teny Mahamasina anisan'ny akatsehatra namaranana ity fampisehoana ity androany tarika izay Mille Clément ary ny mpanakanto Jojoby nisongadina tamin'ity hetsika festival atsika jiaby ity fa mampitambatra ny samy malagasy ny fanomezan-danja ny kolotsaina mamalagasy na io aza ny fahasamihafana ary manana ny maha-izy azy ireo mpanakanto ndao arahantsika ny ampahany izay teny an-toerana Fatafahoana ihany koa ny ity sy ny manana teny Antsahamanitra androany rehevirokatra amin'ny faran'ny arana tamin'ny tarika kika sy iray milanja ireo hira nafatarana ny tarika hatramin'izay moa no nentina nanehoana izay fiarana izay andeha arahantsika ihany koa ny ampany mikasika izay
mbola izay tontolony zavakanto izay hatrany afa-po tanteraka ireo tonga namaly ny antsony trio magique sy ho goavana natolotry ny mpanakanto ny Texas Rec Band ary Nora Za teny amin'ny CCI Vatony ariva teo izay nokarakarain'ny Louveteau Compagnie nafana ny fiarana ny angaliany ireto mpanakanto ireto ira tsy ankanavaka sy tsy afaka tao ambavany ireo mpankafy izay tena fantarana azy ireo nisy ihany koa ny fifampindramana sanganasa kanto sy raitra ho ireo tanora marobe tonga ny ihany ka izany teny an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray mitotaly 20 ny medaly azon'ireo atleta malagasy miisa 20 tamin'ny jiu-jitsu africain izay notanterana tao Maurice ny 20 sy 17 aprily lasa teo. Io taranjo io izay efa manomboka miparitaka sy mahazo vana eto amintsika amin'izao fotoana ary isan'ny manandratra ambony ny voninay pirenena. Fanadedina hoetiny Gaëtan Andriatsilavo. Ngadona teto tanindrazanao maly ireo atleta malagasy misy 20 nandray anjara tamin'ny jiu-jitsu africain nitanterana tao Maurice ny 20 sy ny 17 avril lasa teo. Medaly volamena misy 20, volafotsy misy 9 ary medaly alimo misy 2 no azon'izy ireo. Isan'ny mamiratra tamin'izany Rakotobe Nofy Mika izay efa intelo tompon-dakany Madagasikara, inefatra ihany koa tompon-dakany Afrika, eo amin'ny sokajy misy azy. Antony ny safidianana azy ho ambassador ny sakafo mampatanjaka vokarina eto amintsika. Hita ihany hoe important les poids revo mitovy niveau, revo mitovy ceinture fa nanana avantage kokoa moa satria za kely dia be pelipelika kokoa, afaka pelipelika kokoa. Dia tamin'ny nogizana no contre-na vehivavy manao MMA. Dia le nafantatra fotsiny nanao MMA izy dia efa nangovotra kely fa tsy nanino. Ny objectifako moa zany dia briller amin'ny scène internationale foana mitondra avo ny voninay pirenena sy ny couleur du drapeau. Dia ny championnat du monde mbola misy amin'ny novembre izay mbola mila anaovako preuve dia any zany zao manaraka. Fony mbola kely izy no efa nisehatra tamin'ity taranja ity, manana traikefa sy fahaiza-manao ary teknika ahafana mandresy rehefa misy ny faninanana atrehiny. Ny ray aman-dreniko nanao anisy natao amin'ny jiu-jitsu tamin'ny 2017 tamin'ny zavalo taona dia tamin'izay mbola tsy dia be vehivavy anankitelo ngamba izay tamin'izany dia nisy compétition zay j'étais dia tamin'izay zany tokony nanao compétition voaloha fa tsy nisy vehivavy dia za tsy tena nanao tamin'ny lehilahy tamin'izany dia nefa moa après an'izay nisy an'ilay confinement dia tsy afaka nanao compétition mihitsy zany zay. Dia tamin'ny 2022 ndray vao nisy compétition dia tamin'iny zany compétition ako voalohany efa ceinture orange za efa 13 ans tany hoany dia tamin'iny zany nandresiny médaille ako voalohany championnat de Madagascar dia championne dia avy eo za zao manana championne de Madagascar 3 fois dia championne d'Afrique 4 fois dia misy titre kely be dia be ana compétition nationale atao anatin'izay koa. Noforonina avy amin'ny tantara manakaiky ny capoeira ary mitondra sotoavina toy ny fanajanana ny firalaina sy ny fihavanana ny jiu-jitsu brésiliana. Raha eto Madagasikara azo lazaina ho taranja mbola zandriny izy ity ary mbola taona vitsimonjy izay no nampidirana azy teto an-toerana izay mivoatra tsikelikely. Kleba maro no mampianatra ity taranja ity ankehitriny. Sokajy rehetra no mianatra azy ary tena mahazo vahana ireo ankizy na kadita kely. Efa namoaka tompon-daka maneran-tany Roland ny malagasy amin'ity taranja ity ny taona 2024 lasa teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitohatra ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia amin'izao fotoana. I Rosia izay tsy hivina fa nangataka fifanarana fampitsarana ady ny 8, ny 5 ary ny 10 Meo avy izao ho fankalazana ny fahatsiarovana ny fandresena tamin'ny ady lehibe faharoa saingy nokianina sy nolavy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky izay fangatana izay. I Kiev izay nangataka ny ampitsarana ny ady ao anatin'ny 30 andro fa tsy 3 andro fotsiny araka
resaka ny fangatahany Rosira ny fanazavana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma mandra-pitavary ho amin'ny manaraka indray. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.